mandroso dia mandroso kosa ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina ao Nosy raha ny fanzavan'ny nomeriny Ravinala Airport dia voahaja ny tety andro anamboarana ity seranam-piaramanidina ity. Mitetina hatrany 520 tapitrisa euro ny vola entina anamboarana ny piste ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Nosy. Milanja 530 taonina ny tara raraka voalohany raha toka 2 alina taonina kosa ny tara amonosana azy rehetra. Efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny station de traitement d'eau sy ny toeram-piatsonana. Voaja soma tsara ny tety andro anamboarana ny seranam-piaramanidina Fasenina ao Nosy araka ny vaovao nomeny Ravinala Airport izay vondronandreo ho mpandra ramosahana ny asa fantarina ny seranam-piaramanidina. Nanomboka tamin'ny faha-20 volana septambra teo ny asa eto amin'ny piste ny Nosy araka ny hitantsika izao efa mandroso tsara ny asa. Nisy moa zany ny fampahafantarana izao azao ny tany amin'ny kompania aérienne rehetra dia amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 7 maraina no anaovana ny asa eto amin'ny piste ny Nosy. Tsy misy moa zany hoe vol annulé amin'ilay izy fa izahay no misy adapté amin'ny vol misy izay nahatonga ilay horaire 7 hariva ka hatramin'ny 7 maraina. Ny fanavaozana ny trano fandraisan'olona na terminal mba ahafahana mampiditra olona betsaka kokoa midingana manaraka amin'ny asa fantarina ny seranam-piaramanidina Nosy. Eritreretina ho vita amin'ny volana aogositra 2024 kosa ny asa rehetra. Zava-dehibe ny asa fantarina ity seranam-piaramanidina ity mba ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany izay fanohatry ny toe-karena amin'iny faritra iny sy Anosy Ray manontolo ihany koa. Dia iny fanadidina koa tompoko lasy togovavy no manakatona ny fampalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra MATV tamin'ity alina ity. Isaorana isika teny tokantrano tany na hatranjery hatramin'ny farany. Manome fotoanao ny sampona fampalalam-baovaon'ny fahitalavitra MATV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.